Ao daholo hoe efa nakakasika. Efa manana kasika daholo an. De faly an miarabanao indray an tafaverina eto amin'ny tuto son gasy an. Androany an hialana tsiny indrindra satria tarakelitsika noho ny amin'ny antony maro samihafa izay ho hitanao ihany izy avy eo satria misy mbola tsy milamina kely fa ho ala amintsika miaraka izany. Raha ohatra ka maheno tsara ianao an dia manaova commentaire hoe maheno tsara. Raha ohatra ka azonao atao an ny maka ny kasika haute définition na manana kasika monitoring ianao an na sikafanao mihitsy aza ny moniteur ao an-trano an dia mahafinaritra be zany. Androantsika dia ny resaka mixage an. Fa mialohan'izany aloha dia miarahaba an'ireo abonné vaovao amin'izao vao manaraka ny tuto son gasy an. Tsy resaka lavabe an'izay satria mbola isy kabary ny filoham-pirenena koa rehefa avy eo fa jerenao daholo fa efa misy contenu maromaro ato anatin'ny page. Mino fa salama tsara daholo nareo na ianareo izay nandefa ny datahanareo na izay tsy mbola afaka nandefa ihany koa aza amin'izao situation sarotsarotra zao fa fantatro hoe salama tsara ianao matoa afaka manaraka an'izao. Dia ny zavatra tiana olazana koa anisan'le lalao nataontsika tamin'ny volana teo mahakasika an'le resaka hoe zay partage dia azo bonus sy ny sisa sy ny sisa. Dia tapitry ny lalao iny omaly dia olazaina anareo ato anatin'ny page ato raha alina na farafatarana indrindra raha pitsy vao maraina hoe iza reo mpifaninana anankitelo tsy hoe mpifaninana moa zany fa reo mba nahazo ny bonus zany dia nahazo ny voalohany zany dia ny mahazo an'le anti-pop dia ny deuxième place ny troisième place mahazo t-shirt Brands Records dia makasitraka antsika hatrany manao an'izay ny lalao angamba ny tapitra aloha tamin'iny volana iny fa ho anao zay manao ny partage na hoe zay isan'ireo super fan zany dia nareo azo bonus foana nareo ato anatin'le izy fa tsy hoe tamin'iny ihany akory lalao fa ho hita eo ihany zany izy makasika an'izay fa tsy ho lava resaka tsika fa tonga dia hiditra antsika makasika an'ilay resaka mix. Nisy vitsivitsy maromaro nareo nandefa an'ilay mix taty amiko dia ialako tsiny aloha zany ho an'ireo izay tena nandefa farapara indrindra satria no le fotoana sarotsarotra dia tsy afaka tena hoe mandefa an'le navita an'le premix zany entre guillemets premix satria zay anisan'izay tonga voalohany no voaray voalohany dia zay ranatsiny ho an'ny zay tsy anona fa na izany zany misy anakefatra ato azotsika ho resahany eto mahakasika an'izay. Avy hatrany dia hitodika tsika ato anatin'ny ordinateur dia verifieko tsara fotsiny hoe mahita tsara daholo ve mba tsy ho tapaka le izy hitako ohatrany efa vonimbonina daholo mahafinaritra rehefa samy ato daholo tsika voalohany indrindra misy zavatra tiako lazaina angambany aloha zany angambany izy ity tsy ataontsika hoe avant après zany hoe tiako tenenina hoe io aloha le hoe ty le izy tsy vitan'le olona mix dia avy eo ty le izy vitako mix tsy resaka izay le zavatra ataontsika eto fa le fomba fianarana n'le fanaovana azy zany hoe le zavatra ho alefako eto zany zavatra efa balancé efa mixé zany hoe tsy tena mixé moa zany le satria hitantsika ny fotoana anaovana azy fohy kely fa ataoko hoe pré-mix angambany dia tonga dia alefako zany le izy efa vita dia ho tantaraiko anareo tsirairay avy ny zavatra misy atao anatin'le izy.
Ty morceau anankiray ty a tsy sadidiko hoe izy moa ny anaran'le sadidiko tampoka tsy hoe tampoka teo fa noho le fikoropahana ny am'le fahatarana de tsy afaka tena nandamina tsara hoe izy moa ny tompon'le hira fa misy an'ty hira malesa anankiray ty a nalefany taty amiko moa zany ny tata de mahafinaritra le satria kolotsaina hafa mihitsy le izy a ho an'ny eny e tsy hoe kolotsaina hafa fa amin'ny aty andafy moa zany tsy de misy an'ireny rythme gasy ireny a fa na izany aza sofitsika efa zatra de alefako le izy a efa vita mix alefako manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany mihitsy a de ho tantaraiko anao le izy ty morceau ty aloha ny raisiko voalohany satria ito a no morceau tonga voalohany taty amiko aloha zany a de faharoa manarakarak'izay a lesona ianarantsika rehetra atao anatin'ity vidéo direct ty a de presque hitantsika atao anatin'ity daholo zany koa tsy midika hoe tsy hojerevantsika ntsony le anankitelo ambony a hojerevantsika daholo satria hitantsika hoe mahasamafy azy fa am'ty aloha ty no hojerevantsika de alefantsika le izy a efa vita mix a de
ohatran'izay le izy ary tsara le création le raha naman'eto tsy haiko hoe inona ny impression azonareo voalohany vao nihaino an'le izy nareo tsy haiko hoe inona afaka raha ohatra ka fa misy afaka lazainareo amin'ny commentaire hoe inona ny zavatra tsapanareo marina samy hafa ny kolontsaina misy sasany manao mozika rap ohatra soatran'izany mety hoe samy hafa le izy fa tsy fantatro hoe inona ny zavatra tsapanao tamin'ny voalohany zavatra tsapako tamin'le izy tamin'ny voalohany vao nihaino an'le izy de hozy izy hoe velona be zay rythme zay ny tantaran'ity ny data rehetra azoko taminazy reto rehetrarehetra reto zany mono daholo zany izy mono daholo izy ny azo fa za zany no niezaka ny créer an'le champ stéréo tao anatin'le izy mba ho velona le izy de inona ary ny zavatra hojerevantsika tsirairay ny zavatra nataoko voalohany aloha tamin'ny voalohany indrindra rehefa azo le data de nalamiko le izy nampidiriko teto daholo izy rehetra mono de rehefa avy nampidirina le izy izy rehetra de nasiana anarany ny akamaroan'ireo anarandreo moa zany rehefa anarany efa tany daholo fa niezaka fotsiny nanao an'le anarany de avy eo groupena le izy par instrument ohatra hoe ty zao reto zao batterie daholo de groupena batterie ty zao rombo tsatsaka tehaka de basy de cocotte moa nataoko anaran'ity le gitara cocotte de ty rythme ty ny gitara mitazona an'le le de base zany ohatran'izao de le matraka le de akoatran'izay misy an'le solo le lead zany le lead gitara de avy eo master fisa ty angamba ny timbre X5D ireny de akoatran'izay brasy hitanareo eto tsy izy afa-tsy aty amin'ny appel aty ihany izy misy de rehefa vita zay ny fandaminana zay de nanomboka nihaino an'le tsiraidray nanomboka nanao solo tsiraidray zavatra tsapako aloha voalohany indrindra rehefa mihaino anazy ianao rehefa mihaino an'le instrument tsirairay ianao zany de mihaino tsara ny sofina amin'izao mantsy zao le son direct makany aminareo zao 128 kilobits par seconde zany hoe lan'le tsy maintsy mihena kely zany le qualité an'le izy mba ho afaka jerena direct de somary mihena kely le qualité any mbola misy compression Facebook mbola miova kely le izy zany hoe na manao kasika tsara biary nareo mety tsy de tena henonareo tsara fa ohatra hoe am'ty basy ty zao andramako esorina daholo reto effet reto de nono an'le voix pekariko izy de enoy tsara fa misy milay am'le gitara satria am'le fitendra le olona tsy etofé tsara le izy de misy an'izay elo le corde vide ohatran'ny lasa parasite zany le izy lasa parasite le izy de ny nanaovako an'izay de eto zao tsy afaka manala an'zay totalement satria raha isoriko daholo zay fréquence zay de eo am'le dynamique an'le grave mihitsy nefa le izy tanareo raha isoriko eto de ny an'ny faraheriko tsy maintsy nanaovana an'le izy tsy maintsy nanala kely amin'iny 145 Hz iny hitanareo fa eto zao misy karazana zavatra tsy avitra aty anaty mix satria raha ohatra hoe force atsika isorona zay de lasa tanteraka le bas médium an'le lasa tanteraka amin'ny bas médium an'le basse nefany eo amin'ny mihitsy ny tena jouen'le musicien le izy eo amin'ny mihitsy le note tena ilaina de dikan'izay zany mila jerena tsara zay
rehefa manao prise mba tsy ho aty zany vao tratran'izay de everanao prise indray na ohatra hoe tsy avitra le izy de jery VST fa ty zao fahinako anazy aloha de tena gitara basy velona mihitsy de ny ankoatran'izay traitement nanaovako anazy ty c'est la basse ty manome distorsion kely izy ty ny tena marina manome distorsion kely de compression zany hoe misy toana compression kely de distorsion de chorus inona moa ny antony ilavana an'le chorus am'le basse ohatrany hoe hafahafa be ohatrany hoe gitara solo no tena mila chorus ny antony ilavana an'le chorus mba azahoana ohatrany hoe mba azahoana dimension kely mba tsy tena mono be tanteraka zany le basse fa mba ohatrany hoe mba hisy dimension kely le izy tsy tena atao zavatra tena ngeza be hoe tena flacron be fa mba hisy kely fotsiny izy mba hisy zara kely de ohatra zao différence an'le izy zay izy tsisy chorus tanao fa misy ohatrany hoe misy corps coucou le izy misy corps coucou de zay de n'ankoatran'izay multi band compressor manala kely le medium grave somary indrindra zany ohatrany hoe aty am'le partie le punch tsy haiko inona fanazavana zay le ohatrany le punch le gitara basse satria mitefika loatra izy de somary anesorana kely de zay zao ny zavatra tsapako voalohany tamin'izah vao niaino an'ty morceau ty de ny ankoatran'izay presque eo am'le tokony ho izy daholo inona moa le eo amin'ny tokony ho izy drasany hoe gitara aloha de tena gitara tena vrai gitara ty zao ny gitara voalohany io ty rythme ty gitara tena vrai gitara daholo izy rehetrarehetra zany hoe anankitelo izy eto gitara rythme moa filazana anazy eto le base manao an'le accord iny de le matraka any am'le partie misy an'le folaka ihany de le solo mitsaingotsaingoka manao solo manao mélodie de ireo tena vrai gitara daholo fa ny fenoko anazy ohatrany hoe gitara tsy nandalo ampli zay ny fenoko anazy ndraso ange alefako aminareo ohatrany hoe gitara tonga de natsatoka direct fotsiny de tsy ratsy akory le izy fa raha ohatra ka tena tiatsika azo an'le filine ao anatin'le ambiance ao anatin'le izy zany de tsara ihany izy mandalo ampli de eto zao naka ampli anankiray simulation d'ampli moa zany zao hita hoe tweed anankiray tsotra kely de no tsara nge ny différence any zao izy zao tsisy de asy quoi misy filine tsara ohatrany hoe eno le izy hoe tena misy micro piqué de réaliste kokoa zany le son amiko satria za manko guitariste de tiako kokoa le izy hoe son tena ohatran'izay de akoatran'izay ty équal ty coupe bas fotsiny io manala an'le son zay midina any amin'ny any ambany zany hoe zay midina ny bas médium zany de nesoriko daholo mba tsy isian'ny parasite de ohatr'izay ihany koa ohatr'izay mitovy an'izay ihany koa le cocotte rasika lefatsika ny anazy fotsiny angamba ny ampy delay zao zao izy sisiny ninona de iny koa inoko fa gitara anankiray ihany nataon'zareo tao anatin'le izy de ampli anankiray ihany nataoko taminazy fa samy hafa fotsiny équalen'le izy mba ho samy hafa kely le sofina de ny ankoatran'izay
somary natavy kokoa izy teo amin'ny bas médium zany hoe lasa matavy be le cocotte de somary manala kely bas médium matety moa zany zay zany de ankoatran'izay ty delay ho azavaiko nareo le panne sy le delay rehefa avy eo zay iny ankoatran'izay ty master fiza timbre tamin'ny contact angamba izy ty raha tsy diso nareo rehefa mampiasa an'ireny rehefa mampiasa an'ireny inona moa ny ilazana reny plugin reny de jereo par défaut reny rehefa sokafanareo de misy tsy maintsy misy effet foana miaraka aminazy zany hoe misy effet efa miaraka am'le timbre mihitsy zany fa amin'ny maha plugin anazy afaka isorinareo iny satria tamin'ity zao tonga de eny le izy hoe misy reverb miaraka am'le izy efa d'origine fa azonareo isorina iny ao anatin'le izy de rehefa ninina zany nareo alohany anaovana mix tena isory daholo mihitsy ny effet ataovy tena maina mihitsy raha ohatra ka hoe tianareo tena ilamina tsara le izy avy eo satria isorintsika daholo zao reto de nohontsika fa lasa tonga de ataontsika ty am'le folaka ty misy reverb le izy de zay no izy de azavaiko anareo am'izay zavatra nataoko mba hizarana le avona moa zany le stéréo voalohany indrindra mono daholo le izy tonga teto mono daholo le izy tonga teto alatsika exemple fotsiny ty master fisa ty zavatra voalohany nataoko aloha zany ty equaliseur avancé moa zany tsika rehetra mahafantatra an'ity Pro Q3 de ohatran'ny hoe manao filinina side zany tsy mitovy ny équal ny gauche sy ny droite zay fotsiny eo zany hoe samy hafa tiany ny gauche le aline de ny droite zay aloha zany voalohany indrindra de faharoa manarakarak'izay delay le delay asiana retard kely ny ilany ohatran'ny hoe zaraina roa zany le mono ovana lasa piste stéréo de ny ilany ampiana retard kely de rehefa misy retard kely iny de manome an'le champ stéréo am'izay jereo nge mahasamy hafa anazy ohatran'ny hoe tena stéréo zay mahakasika an'iny de ankoatran'izay ty compty mbola ho azavaiko anareo ty ny antony nanasivako an'ity compty teo de ny équaliseur ty équaliseur farany ty équaliseur doux zany hoe tsy maintsy mila an'io zany mba tsy mba ohatran'ny hoe rehefa apidina médium ianao mba tsy le fréquence anankiray tena iny foana tonga de ketohanao fa mba hoe plus global zany zay ny antony nanaovako an'io de azavaiko anareo am'izay le resaka panne mbola tsy manana mbola iny fantatra hoe mety mbola tsy misy fantanina aloha tsika hatreto fa azavaiko anareo le resaka panne voalohany indrindra zavatra hitako voalohany aloha zany ny grosse caisse VST daholo zany batterie zay ngambany zany hoe midi de nisy modification kely nataoko ihany tao anatin'lay tao ohatra hoe le resaka tome zao ohatra tome zao nanazy zao d'origine zao ito de sady matanjaka be no tonga de paindritra be de za doubleko le izy partirana midi moa zany ohatran'ny hoe mba manome an'le ohatran'ny hoe réaliste kokoa zany réaliste kokoa le timbre par rapport à izy le anankiray agressif be de anankiray koa mba misy dynamique kely zay makasika an'iny batterie iny de ny zavatra nanlezeko voalohany tsy mampiasa percussion izy eto mantsy zao ny Charleston zao somary pane kely mandeha any amin'ny côté droit eto moa zany izy zao kelikely fotsiny sisa fa teo io napiakariko 25% teo de
De rehefa mitongilana izy plus 25 a de ny ilany zany lasa déstabilisé. Normalement zany a raha ohatra ka avy aty amin'ny sofinao droite ohatra ny plus avany ohatra ny charleston de tokony isy amaly anazy avy aty amin'ny partie gauche aty ohatra hoe maracas na ohatran'izany de izy zao tsisy teto fa gitara zany zao no misy eto, gitara manao kokoty. De gitara manao kokoty ndray zany mamaly anazy atao amin'ny ilany ato mba plus balancé zany le izy any am'le sofina manome dimension stéréo le izy. Zay zany zao le filinantsika teto de manarak'izay misy an'le gitara rythme ndray mandeha foana iny ohatran'le miaraka am'le inona ny anaran'ity zala accordéon alefatsika de samy nomeko partie kely ndray izy anankiroa hitanareo eto anankiray maka droite kokoa le gitara de le master fisa somary maka gauche kokoa zany hoe eto zany aloha zany samy maka ankianjany daholo le tsy tena hoe 100% hoe aty na 100% ary fa somary maka endrika 25 à 45% eo zany pourcent moa zany zao ny resako eto de zay ny mahakasika an'iny. De aveo le kokoty satria le kokoty somary indray ihany izy vao mitendry fa tsy tena eo foana. Iza le kokoty teo de indray ihany izy vao mitendry de mba ampisy filinana azy mba tsy ho lasa any amin'ny sisiny loatra izy de asiko delay kely mamaly avary amin'ny ilany ary. Rehefa manao hira mihetsika ohatran'izao zany hoe rehefa hira tianao tena plus présent de tsy de tena mampiasa reverb loatra tsika, tsy mampiasa reverb tsika satria lasa membotra ny arina be le zavatra nefa le hira manome rythmique de aza de mampiasa reverb loatra fa delay ampiasaina de zay natony nampiasaiko an'le delay eto. Tena iva kely zany fa ohatran'izay zay nantony nanaovana liste de iny moa zany any amin'ny bus daholo reny tsy hoe eto ny delay fa aty amin'ny bus aty ty zao delay kokoty ty ankoatran'izay le gitara tsy maintsy azavaiko anareo tsara mantsy le izy tsy maintsy azavaiko anareo tsara vao azonareo tsara ny fandehan'ilay izy. Ankoatran'izay gitara mbola tsy voaresakitsika de le gitara solo, le gitara lead. Gitara lead io no michante voalohany io manome top eny ampovoany eny io zany ohatrany hoe repère foana zany repère foana le solo de le repère solo tsy maintsy apetraka ampovoany satria na izy mifamaly amin'ny vocal na izy ahoana re zany manome top izy zany tsy maintsy présent foana izy na gauche zany na droite ny anonao de tsy maintsy présent foana izy de rehefa ampovoany loatra izy de nasiana delay manao ping pong gauche droite mba ampisy an'le feeling stéréo. Ty zao le solo izy zao tsy nasiko ampli tsy nasina simulation d'ampli tsy sinanina mihitsy raha hitanareo ito an'ito andrasa aloha saturé be zany hitanareo efa misy delay le izy avany na tonga an'io efa misy delay avany mety le guitariste mihitsy no efa manana effet delay de mety nampiasa delay izy ohatra de tsy azontsika ialany zay fa eto nasiana delay ping pong de manao ohatran'izao le izy. Ohatran'ny tapaka ve izy zany? Ohatran'ny tapaka angamba
raha tsy mahazo retour kely any aminareo a dia miandry fa ohatrany tapaka mantsy ilay izy. Nefa ohatrany tsy tapaka indray a. Mety tsy tapaka fa tena ialana tsiny mihitsy zalahy fa mety ilay ay tena tsy tapaka mihitsy ka. Ray minitra a. Tsy mahita an'le haninanareo intsony ary zalahy. Ay tsy tapaka fa mandeha tsara. Ay zafady tena zafady. Veritsika eto amin'ny écran testtsika teo. Ialana tsiny zalahy fa ay ny wifi ato aminay no tapaka fa le diffusion antsika tsy tapaka. Ary mahafinaritra kosa zaniko. Mampiasa 4G. Dia taizaritsika teo e. Teo amin'le effet ping-pong dia mahazo champ stéréo tsara tsika. Averiko alefa kely a. Zay ny mahakasika an'iny a. Dia farany a ny brasy a hitanareo a mitovy ihany zavatra nataoko tao anatin'ny brasy a. Ito le side ohatran'ny hoe manao stéréo filina stéréo zany tsy mitovy ny équale ny gauche ny droite a. Dia avy eo a manisy an'le delay zany hoe asiana retard kely. Dia teto zao a tam'le raha teo zao a partie gauche nasiako ohatran'ny retard kely a. Dia amin'ity indray a partie droite nasiana retard kely na milliseconde le izy ny tena marina. Dia ny farany a coupe bas ihany a. Zay ny mahakasika an'iny a. Dia ngambany efa presque efa nataoko tour daholo zao ny zavatra rehetrarehetra. Fa zao nefany eto amin'izay ny tena mijouer le automation. Eto zao a misy karazana groupé zao a eto amin'ity batterie ity a. Ity zao misy grosse caisse anankiroa satria ny anton'izay a ty le anazy voalohany ty hainotsika. Hitanareo tonga de ordinateur be le izy, tonga de vato be miraraka avy hatrany a. Tsy misy nuance mihitsy le izy a sady maranitra. Dia nieritreritra nanao traitement parallèle tao anatin'le izy a. Inona moa le traitement parallèle? Doubleko le izy a. Dia iny anazy iny a somary niketohako a. Ohatran'izao zany hoe lasa natao médium grave fotsiny zany iny. Dia lasa ohatr'izao ny feoany. Zany hoe iny partie iny zany manome an'le médium grave fotsiny a. Dia le double an'le izy a le vato be ohatran'ny anazy teo ihany. Dia ny fitambaran'ireo a no manome an'le tavin'le izy. Zay secret anankiray tenaiko anareo a. Manaova traitement parallèle. Amin'izay fotoan'izay raha ohatra ka mila punch kokoa nareo, mila an'le tif ambony kokoa a. Dia mampiakatra an'le le faideur an'le anankiray amin'iny fotsiny ianao raha ohatra ka mila taviny kokoa ianao a. Dia ampiakarina le anankiray teo aloha.
azonareo ny mahatonga an'izay mba tsy ho sahirana nareo dia tady eto nareo dia fenonareo plugin be dia fenona inona moa ny anarana izy ity étoile be dia pikarina etsy dia tapahana etsy dia mananina etsy dia sahirana be miketrika an'iny eo reraka eo nareo fa rehefa ratsy io dia ratsy io fa doubleo raha ohatra ka azonareo atao manao trigger moa zany zao io nataoko io dia ampiasao raha ohatra ka mbola tianareo atao triple mihitsy ary le izy raha ohatra hoe itadiavana an'le tena son dia azonareo atao zay ny mahakasika an'iny dia ankoatran'izay ny casque koa misy trigger koa ao anatin'izay raha tsy diso anankitelo mihitsy ary izy reto satria anankiray zangenontsika kely somary ty zao zay ny anazy zay ny original tany aminy dia ty ny avy taty amiko indray manome punch tight kely dia ty anankiray hafa indray ty ndray manome an'le filina flat dia rehetrarehetra miaraka sady matavy izy lasoary dia hitanareo mizara tsara zany zao izy eto ny gauche droite ny ty gauche dia ankoatran'izay cocotte ty droite moa zany cocotte gauche eo dia le rythme droite dia le master fils ndraiky gauche zay zao dia tonga dia efa mahazo plage na stéréo tena tsara tsika dia nakoatran'izay le basse koa mbola misy chorus dia mbola mizara ihany zany le stéréo zany hoe le chant na stéréo zany mivelatra foana fa any amin'ny mastering indray tsika no miezaka manambatra anazy indray avy eo atorikanao zay avy eo dia nakoatran'izay ny send inona moa zany zao ny akoatran'izay ty misy an'le rombo ty le zany hoe le tehaka zany io koa mantsy mono io tonga taty dia nanaovana anazy ampiana reverb kely izy ato mba ohatrany hoe olona mitehaka ao anaty trano mihitsy fa le reverb fohy kely dia ty faharoa ty resaka création ana dimension na chorus ohatrany hoe sarotra be le zavatra teneko anatsiny fa ty izy io zany zany hoe chorus créena le izy anankiray any amin'ny gauche anankiray any amin'ny droite fa groupé moa zany izy eto matoa izy zay mahatonga anazy miakatra io mba ohatrany hoe mba tsy tena hoe olona anankiroa rery olona anankiray rery le mitehaka manao an'le izy fa mba ohatrany hoe mba misy masimasy kely le izy nefany miaraka mitehaka dia ohatrany hoe karazana chorus ihany le izy zay ny zavatra nataoko tao anatin'le izy dia zao amin'izay rehefa vita zay analyse rehetrarehetra zay rehefa vita zay dia nanomboka nandamy fader tsika hoe iza ny niveau an'iza makaiza sy makaiza le izy rehefa vita zay niveau zay dia eo amin'ny fianonan'le izy eto mantsy sarotra be ny zavatra misy eto tena mila mihaino tsara tsika rehefa manao mix azazatra an'izany hoe manao mix ianao dia instrumental fotsiny fa rehefa ohatra ka any aminao tokony anaovan'le olona le prise de son dia manaova fotsiny ianao pré-mix ahafahan'le olona manao prise fa le tena mix aloha izy vocal mihitsy satria rehefa miaraka misy vocal eo dia iova daholo indray ireo par rapport an'le feo an'le olona eo ohatra hoe ny hafanan'le clarté an'le voix an'le olona zao mety mifanitsaka amin'le accordéon
zavatra ohatran'izay de ho sahirana fandroana indray ianao rehefa tonga le vocal avy eo de noho izany aleo tonga de miaraka de afahanao mizara anazy panina sy ny sisa dimension miaraka daholo izy de ao anatin'iny ianao de tsy sahirana mihitsy ianao manao satria eto zao tsy ho fantatsika mihitsy rehefa tonga le vocal hoe lehilahy ve mira an'io sa vehivavy ohatrana aloha zany tsy fantatro hoe lehilahy mira an'io sa vehivavy ohatrana ahoana ny hauteur'le voan'le olona de zay de efa mety anakorotana anazy fa secret faharoa lazaiko anareo de ny compression side chain teo le niresantsika teo le makasika an'le master fisa le misy an'ity compresseur ty ozy izy hoe azavaiko anareo avy eo ny fandehany ty rehefa enotsika le ity master fisa ty hatramin'ny farany io mandeha foana io zany ohatrany hoe bazin'le io zany no bazin'le le hira hatramin'ny farany io mandeha foana misy fotoana izy manao folaka de amin'ny fotoana folaka izy normal be hoe malalaka ny sehatra anazy rery miakatra amin'ny volume-any ohatra fa amin'ny fotoana zay tsy lavana anazy de anao inona le master fisa satria efa isy hira eo mety mbola isy cœur eo de le master fisa nefa kitretrekitrehitra ao aorianao ihany de fanisaka le izy de lasa tsisy valeur atsony le voan'le olona avy eo de ny zavatra nisy teto aloha afahantsika nianatra fotsiny anaovako an'le izy koa misy an'le solo le guitare solo lead io zany raisiko ohatrany hoe io zany zao le mpihira de mampiasa compresseur amin'ity master fisa ty fa side chain makany amin'ny zany hoe makan'le solo izy micontrôler anazy raha ohatra zany ka mitendry le mpitendry guitare solo de miena ho azy ny hauteur an'le le volume zany de rehefa tsy mitendry le mpitendry guitare solo de miakatra ho azy izy jerentsika alefako fotsiny izy zao miaraka izy roa de jereo fa vao mijanona eo de miakatra izy zava-dehibe io mba tsy hisy le korotana be amin'le satria le zavatra tendren'izy roa tsy mitovy de raha ohatra ka samy mafy eo daholo izy roa andramantsika zao zay izy zao tsy contrôle izy mety tsy de henonao le izy satria compressé moa ny son makany fa ilaina be io de ohatran'izay koa rehefa misy an'ity guitare fanotelony ty guitare rythme ty zao zay zavatra mandeha en boucle eo foana zao zay fa rehefa ty arina ty izy manomboka manao folaka de rehefa mandeha en boucle eo foana zay de ny mélodie an'le mpihira mety tsy fanaraka am'izay na mety lasa mifandona am'izay de lasa ratsy ny fianona anazy de tokony isika ihany koa zany eo zao compression side chain koa io par rapport an'le voan'le mpihira de rehefa mihira zany le mpihira de somary miletika kely izy mba nomezana valeur an'le mpihira de rehefa tsy mihira le mpihira de miakatra ho azy izy ohatrany hoe système mana DSR zany raha ohatra hoe S le izy fa eto zany compression side chain ndray zany le izy zay zany tena ilaina important be zay satria ny mpihira foana ny tonokiran'ny mpihira foana tsy maintsy ambony tonokiran'ny mpihira foana tsy maintsy mise en valeur eo ambonin'le izy de am'izay misy dynamique automatique zany le izy zay zany zao tena secret akoatran'izay misy an'ireto inona moa zany anaran'ireto automation zany reto zany automatiquement zany mampiakatra an'le volume an'le izy rehefa ohatrany hoe tongeto zao rehefa tongeto zao misy an'le
De tsy maintsy ampiakarina kely le volume mba ho mise en valeur izy ao anatin'izy. Kanefa zao koa nefany io gitara io teto aloha teto tena hoe à droite plus à droite izy fa rehefa tonga eto izy de lasa miampovoany. De iny zany ligne d'automation faharoa indray le panne. Zany hoe rehefa eo amin'ny fotoana zany izy anao folaka na hoe mba misy partie zany izy tena mila omena valeur de omeo ampovoambony kely izy am'izay mba ho mafy sady izy zany io zany tsy voatery ampiakatra volume anao fa rehefa tafa tonga ao ampovoany fotsiny izy de efa manomboka eny be izy de zay zavatra zay koa secret tena ilaina be ampiasao foana ny ligne d'automation fa azazatra ny hoe manetsiketsika fadera kely eto mampiakatra de mampidina de mety zany tsy mety mafy loatra ty de any fa certain moment zany tsy maintsy misy réglenao foana hoe eto miakatra eto midina. Ohatran'ny tira ty zao any afarany zao me midina le volume de eto zao misy ligne master zao tonga de midina ho azy manao. Manisy fade inona moa zany fade ohatrany hoe miena zany volume rehefa metapitra izy zy zavatra io tena ilainareo io zavatra tena ilaina ao anaty mix zavatra ilaina ao anaty mix daholo zay zavatra nilesahako anareo zay ary zavatra tena secret tsy ny olona rehetra itenenareo an'izany fa zaraina le izy androany mba ho azonareo zay zany ny travail rehetrarehetra natao tao anatin'izy ty tam'le mix zany fa ny amin'ny master indray mbola resaka hafa misy indray ny mastering fa zavatra tena ilainareo rehefa ny mastering de voalohany indrindra compresseur doux zany hoe le compresseur zany tsy zavatra mikaretoka be na hoe zavatra mafy be fa plugin tena hoe doux zany de nakoatran'izay ty eto moa zany zao karazana ohatrany hoe waves daholo ny ampiasaiko tsy hoe raha mampiasa waves de hoe waves zany tsara fa io aloha zany zao no mahazatra anazy sady io no hitako hoe doux kokoa de ato anatin'ity am'izay eto mastering no manamboatra le champ stéréo jereo nge de ataoko mono daholo zao le grave rehefa lasa presque mono daholo le izy arak'izay fréquence anaovana anazy moa zany le izy de afaka élargira kely le izy ohatrany amin'ny Fruity Loops zao misy an'io fa zao fa manana an'ito de efa tsy mila Fruity Loops zany de raha tiako hisokatra kokoa izy de mbola pique any combinaison an'ireny zavatra rehetrarehetra ampiasaina reny no atonga an'le mix tsara le zany tsy resaka hoe tiana ampiasainy aja de ty zany tsara na hoe ty zany zao fa ianao mihitsy zany efa manana an'le outil ndraso azavaiko anao zay rehefa aveo manjary lasa lava be le izy fa mety efa miandry koa ngamba sasany hoe aiza ihany le mix anay fa zay koa nge mba te ianao n'leny anay de akoatran'izay ty zavatra ty mix centrique ty manome couleur an'le son jereo tsara ny akamaroantsika malagasy rehefa mavita mix de ohatrany son mono ohatrany tsisy couleur zany fa ohatra mitovitovy daholo ohatrany hoe gitara tsotra zao de alaina fa tsy feo ampli tonga de azonareo le izy maina be andrasonge alako le izy de activeko boost kely le izy ohatrany hoe ohatrany fanakaiky amin'ny Maximus ny amin'ny Fruity Loops le izy miala tsiny raha nareo tsy mahalala Fruity Loops ohatrany hoe fanakaiky amin'ny Maximus le izy de raha mila couleur bebe kokoa nareo de ampiakarina le izy
fa zay zavatra resako anareo iny zao efa zavatra efa plus mastering iny a fa na izany aza tenaniko anareo ihany le satria amin'ny herintsika tsisy direct zay aloha vaovao amin'ny herintsika tsisy direct fa misy zavatra ialako tsiny fa misy zavatra tena tsy maintsy ataoko kely amin'ny heriny a de zay nantony hoe tonga de omeko anareo eto aloha le izy afanareo mieritreritra de amin'ny tababolana indray tsika averina direct de mino fa averinao jereny ty vidéo ty a de hitanao a le secret an'le izy de ankoatran'izay limiteur mampiakatra an'le niveau de na moa zany en général eo amin'ny moins 1 eo foana satria zay mandefa amin'ny YouTube moins 1 de 14 lufs eo moins 14 lufs eo de am'izay tsy saturé tandremo mampiasa limiteur miabusé be hoe tonga de mieritreritra mantsika indraindray rehefa mafy le volume de de ohatrany hoe maneno tsara izy zany de ohatrany hoe tena zay le tsara na ohatrany hoe indraindray le izy misatura kely de zay mihitsy le izy le tena tsara tandremo aloha manao zavatra do ohatrany hoe maivana foana de milamina de milamina zay ny mahakasika an'iny maro be zay efa nilazaiko zay tsy haiko raha misy manana eny angamba mbola hojerevantsika aloha le sasan'iny fa nahoana nareo ny blackout nefa za mahita hoe lecture ny tapaka nefa za mahita amin'ny retour eto hoe mandeha le izy mandeha ka mandeha tsy fantatra hoe iza no mahita hoe tsy mandeha fa za mahita hoe mandeha zay mahakasika an'iny tsy adidiko ny anaran'le nanao an'le morceau teo zala tena chapeau tena tsara le zavatra ataonareo tena narehetrrehetra nandefa zavatra taty tena tsara le izy de évolue fotsiny le mix zany tsy hoe zay nanaovako anazy de tsy maintsy zay koa nanaovanao anazy fa par rapport an'zay zavatra hainao zay outil hainao na plugin hainao de anao no miezaka mamoaka anazy hoe ahoana ny fomba hanaovako anazy zay ny mahakasika an'iny de ijery anankiray afitsika morceau anankiray ny Séraphin moa zany ataoko Séraphin mihitsy ny anaran'le zaty satria zay zavady zala ohatran'iny le zavatra nahatonga an'le star teo en fait le olana zany rehefa miova taux d'échantillonnage de tsy maintsy tapaka le voaly amin'ny direct ohatran'le efa hitantsika tamin'ny voalohany direct voalohany fa so ihany fa efa votsika tamin'iny de tsy voatsontsika amin'ity tamin'ity ty sy morceau Séraphin anazy moa zany 4400 de ho alefako koa le izy tonga de zavatra efa pré-vita zany satria ny anazy koa nisany tonga taty arindrina de tsy tena hoe afaka ny vitaina be le izy fa aveo tsika miresaka momba an'izay
mahitsy tsara ve tsika e. Mila fa misy pira am'izay a. Kely sisa dia ho tapitra eo e. Nambaty aza ny tsiro tsy manino. Napekaro kely fotsiny le hauteur fa ambany kely loatra. Eto amin'ity tsy lava teny be fa mahafinaritra koa ty tsy haiko na Serafa mihitsy nanao an'ity création ty fa dia tsara le izy, tsara zalahy le mahita rythme isan-karazany amin'ity sady tsika mpanao mozika koa mila manao zava-baovao foana sady zany koa. Dia ny zavatra nataoko araka nazavaiko an'le teo aloha teo ihany dia grosse caisse zao raha tsy diso tiana anazy ny d'origine. Zay anazy ny d'origine dia nasiako étoile kely zany hoe manala an'le dynamique iny satria zay somary mantamanta kokoa. Zay le d'origine. Dia nampiko anankiray ohatrany hoe sub en parallèle. Zay le en parallèle teo, zay le secret tenenitsika teo en parallèle dia izy anankiroa manome ohatr'izao. Zay ny mahakasika an'iny raha tsy diso misy caisse anankiroa ny anazy dia anankitelo satria misy rime anankiray anankefatra kory aza dia ny charleston anankiroa dia tom teto fotsiny zao ny olana rehefa nianao an'le izy rehefa nanao analyse ohatra le teo rehefa mianao an'le tom dia le tom somary ahoana moa filazany zany somary ohatrany hoe mikombona be le son le tom alantsika daholo zao rehetrarehetra. Somary mikombona be loatra dia tsy maintsy sokafantsika le izy mba hiseny. Tsy maintsy nampiana présence zany any amin'ny 5000 3000 clarté manomboka eo amin'ny 8000 10000 ny bright brillant dia amin'izay izy mba misy ohatrany hoe somary heny kokoa. Dia nefa io tsy tena avitra io
Fa raha ohatra ka azo atao manova timbre ny tome dia ho vao ho anareo ihany koa raisina lesona hoe rehefa tena diso tena mikombona loatra le son aza forcena hoe za mahay manao équal be za amboariko ty dia mety foana io tsy voatery fa essayeo aloha raha ohatra hoe ovainao fotsiny le timbre le izy dia fa mety ahazo son tsara kokoa ianao raha ohatra ka nisafidy grosse caisse somary vatovato be ianao somary misy clarté be difidifotra tsara dia ny ensemble ny élément rehetrarehetra koa atao mitovitovy an'izay daholo amin'izay mba ohatran'ny hoe ao anaty chambre anankiray le izy dia mora kokoa miaraka am'gérer anazy amin'izay mba réaliste kokoa le izy rehefa miara heno izy dia miara heno rehefa miara-tseno izy dia miara-tseno fa raha ohatra mantsy zarantsika hoe ty tao ty tikotiko dia fitambarana iny nefa misy discussion valeur izy avy eo dia avy eo ianao zatra ohatrany hoe ampiakariko fotsiny le volume an'ity fa ty ohatrany tiako be ny feo an'ity nefa tsy heno izy dia ampiakarinao dia nefa n'iny koa mipiky be any ambony koa dia mirehatra koa ny pikinao dia hitanareo fa erreur be le izy fa aleo manao zavatra miadana modo dia nakoatran'izay zavatra iny koa tamin'ny gitara basse zany gitara basse bam ty basse ty eto amin'ny partie eto misy sustain zay le basse somary misy tsy miaraka kely ianareo iny misy somary misy olana kely tany amin'ny resaka programmation iny fa mino fa azony amboarina iny any satria mbola manana ny tantany iny izy dia zavatra kely ohatrohatran'izay zany mila enona tsara mihitsy mba ahafahana mieritreritra an'ilay satria eto zao lasa mikorotana be le izy tsy haiko raha inosofinareo le izy lasa misy grave miady dia rehefa misy grave miady dia maika foana le compy maika foana le tsy compy fa le équal dia vao manala équal ianao dia iny ny tapitra satria tsy haintsony ny son an'le izy avy eo dia zay dia nakoatran'izay efa presque efa hainareo daholo mizara stéréo dia zay ngamba tsy dia tena lava be satria tamin'ny voalohany teo tsika efa naka fotoana tsara mihitsy nanazavana ilay zavatra rehetrarehetra teto moa tsika dia hitantsika efa principe presque anankiray ihany naka couleur tsika efa teto zao tsy dia betsaka be le couleur dia nampiasa an'le vitamine sy paracétamol koa tsika mba hizarana tsara an'le stéréo gauche droite aza mieritreritra nareo aza matahotra misy namak'izay matahotra manao panina mihitsy izy tsy tiany mihitsy le manao an'le ohatrany hoe tena 100% à gauche na 100% à droite satria matahotra izy hoe tsy haino le izy manjary tsy manaraka norme sy ny sisa amin'izao andro iainantsika izao ninona ho enceinte enon'ny olona efa stéréo daholo mividy anina kely enceinte kely any amin'ny tsy fantatro reny mpivarotra informatique reny izy na any amin'ny sisiny eny reny efa stéréo daholo dia dikan'izay hoeno foana io aza matahotra manao an'izay fa ny androntsika zao ary ny olona efa manao mix 5.1 7.1 enjana fa aza matahotra manao an'izay fa zarao tsara mihitsy ny stéréo mba hisy fraîcheur mba hisy dimension zany dia zay makasika an'iny mino fa afa-po ianao Séraphin makasika an'izay zavatra noresahako zay any akoatran'izay mbola misy saika adiniko dia nyresaka pady teto izy safidy pady misy ayatiomba tana misy tokony dia nifika fotsiny tokony zaraina le izy en fait hoe ty pady ny couplet dia ty pady ny refrain mba hisaraka tsara zany le izy hoe rehefa tonga le refrain dia mipasaka tsara le izy ao anatin'ny couplet le izy mbola miafiafy kely dia nanaovako an'izay fotsiny traité comme parallèle ihany le izy zany hoe naka en double zany dia le double an'le izy ohatran'izao ndrasy aloha
inona moa zany zavatra nataoko an'izay naka filtre fotsiny dia nitapahako fotsiny le izy e. Cut off atsika daholo zany dia rehefa tonga aty amin'ny couplet a eto zao tara rehefa ohatran'izay izy au lieu de hoe ty madio kokoa le tokotany amin'izay zay a ny amin'iny a asio foana le mampiavaka kely le refrain mba ho agréable le izy mba misy filina tsara hoe miakatra tsara le izy midina tsara azonareo dia faharoa manarakarak'izay a ty pady ty a mahitsy be loatra mahitsy be tonga dia jusqu'à la fin iny a mahitsy be loatra dia rehefa ohatra ka mahitsy be loatra iny a dia ny fika nanaovako anazy a dia nampiasa le side chain ihany tsika fa le side chain nataovantsika anazy a le grosse caisse dia par rapport an'le attaque le grosse caisse le zany izy mamaly dia zareo ange hitanareo eto raha rehefa mipompopy tsara le mba ohatrany hoe mba filinina ao anatin'le tsara raha isorintsika zao io a raha rehefa zay mahitsy be zay zao mety efa ataonareo foana zao zay zany zao mety efa ataonareo dia mampiasa an'iny a zay a ny makasika an'iny ty compression ty a zay ampiasaiko ty a le d'origine amin'ny logika raha ohatra ka tianareo fantatra hoe inona logiciel ampiasaiko a Logic Pro io a Logic Pro tsy misy afa-tsy amin'ny Mac ihany izy io a dia ninona nefa ny a Mac izy vidinao rehefa tsy tena taloha be dia mazaka anazy daholo a za tsy tena hoe ty favori na ty tsy favori tsy izay mihitsy le izy a sady zay ny resaka sika androany a fa ty aloha zany mahazatra anazy sy ampiasain'ny be sy ny maro a ihany koa zay ny mahakasika an'iny a mino a ry zareo fa nahazo lesonareo a na dia tao anatin'iny secret kely reny a tadidio reny zalafa ny secret kely reny tena ilaina be reny a amin'ny fotoana rehetrarehetra ijery anankiray hafintsika ty misy anankiray a simple raso aloha jereko kely aloha hoe ay mbola mandeha tsara aloha tsy verifiena foana ihany hoe maheno tsara nareo fa ndraindray lasa loha loatra dia izy ty a simple efa nisy foany a dia nampiny batterie fotsiny zany ohatrany hoe velominy kely fotsiny zany le izy dia ohatran'izao le simple izy ty tsy mitovy le rythme teo mihitsy zany ohatrany tsy rythme gasy izy ty a fa rythme hafa fa enoantsika fotsiny le izy a sady fohy kely ty tena fohy kely zany a
ohatra zay mahakasika an'iny zao zay ny antony teneniko anareo hoe ira misy vocal atao satria mahazo lesina kokoa tsika raha misy vocal satria ny mix ny vocal koa mbola resaka hafa ihany koa ary le izy koa ngery zalahy tsy hoe zao hoe raha mijery an'ty vidéo ty nareo de hoe azo daholo zany ny teknika an'le izy de hoe zay le izy de ao anatin'ny vidéo anadiny ray na adiny roa ohatra de efa azo daholo le izy fitombona le izy zany hoe ireo zany zavatra hitantsika tamin'ny reto hira reto fa amin'ny arakaraky ny hira hafa indray de hafa indray ny fisangany zavatra ny hira hafa indray de hafa indray le izy zany ohatrany hoe manamboatra trano raha n'olona manamboatra trano raha ponte le trano de mbola mila atao plat aloha le tany zay vao amboarina ny trano raha olona any tapitendrombohitra de mbola zavatra hafa mbola mandavaka izy azonareo le izy arakaraky le zavatra misy zany le mix atao tsy le izy tsy resaka ohatrany hoe fangalana tahaka hoe zao le izy de atao ohatran'izao na ohatran'izay fa arakaraky le izy de na ohatra araka misy hira anankiray misy vocal eo de hafa ny fipetrany de rehefa anankiray hafa indray de hafa indray ny fipetrany fa iverintsika ato anatin'ity zavatra anankiray ty izy ty loopy ohatrany hoe tsotra kely ary izy ty moa zany tena marina tsisy mix nataoko mihitsy tam'le izy fa nizara-panina ny reto zavatra anankiroa reto fotsiny ny antony zay de zao misy zavatra tena ilana mix misy zavatra tsy de ilana mix ty zavatra ty zao fenoko anazy elako tsy ny ray minitra fa misy enonareo angambo zany vetivety ray minitra fotsy Ok, zala mialatsiny zala tena misy appel kely de andrasa aloha avero kely fa ohatrany miraikitra kely zany connexion zany
Mbola ao ve? Minao fa mbola ao a na dia ohatran'ny tapaka aza ny tsiro any. Aiza daholy ohatran'ny tapatapaka izany a. Miandry anareo fotsiny a, miandry anareo misy ay. Ok, tsy hitako tsony hoe iza no mijery ao a sy iza tsy mijery ao, ohatrany tsy milaza tsony le zavatra ito a. Mahakasika an'ito a fa ito zavatra ito a zavatra tsapako sy hitako ato anatin'le izy a. Ohatrany hoe tapatapaka ve le zavatra fiainareo ao ve sa mandeha? Ohatrany hoe ratsiratsy zany a. Lasa aloha 2 minitra amboary kely le atao amin'ny atao ananaty fa ohatrany misy zavatra miraikitra kely zany. Toizantsika fa minao fa kaikaiky koa ny fotoana ifaranan'le izy dia maiko anareo ny tena fitambaran'le zavatra rehetra teo a. Dia raha mandeha tsara dia aversika re. Ny zavatra mahakasika an'ito simple na pina batterie sy ny sisa ito a, ny zavatra hitako voalohany a par rapport ny basy zao ohatra alefako fotsiny ny basy a. Jereo a rehefa mijery an'le le hauteur an'le son a eto amin'ny 18 mètres moa zany zao hita fa RTA. Dia jereo ny hauteur an'le izy fa anankiray daholo. Anankiray daholo. Dikan'izay zavatra anankiray aloha zany zao a dia efa compressé tanteraka mihitsy le son a. Dia plus koa ny Fruity Loops angamba ny son omeny a raha ohatra ka karazana hira hip hop na rap ohatran'ireny a, dia izy a efa optimisé mihitsy izy a anao an'ireny karazana son reny. Dia rehefa optimisé mihitsy izy anao an'ireny karazana son reny tsy dia tena misy inona moa ny anaran'ilay zany, tsy dia misy correction loatra atao a na boost loatra atao a fa efa presque entre guillemets parfait le son omeny a. Dia nanjaranao fotsiny izy mibalancer an'le gauche droite sy manao master anao a. D'ailleurs moa zany ny amin'ny Fruity Loops koa efa misy limiteur intégré a miaraka aminazy a. Dia tsy tena hoe any amin'ny resaka mix loatra sady eto koa tsika tsy dia misy zavatra hoe inona travaillena be a. Dia zay marina fa niandro zavatra be ianao le nandefa an'ity track ty ana fa zay nefa le zavatra marina ao anatin'le izy. Zay ny zavatra marina ao anatin'le izy. Tsy dia misy zavatra tena iadiana be zany fa ny création aloha dia tena chapeau daholo na rehetrarehetra zay nandefa taty a. Création a mahafinaritra be. Misy morceau anankiray farany a ho alefako ihany le izy a. Mety ho tapaka kely angamba nito fa veriko amboarina foana ihany a. Zay. Araka le antenaniko anareo teo hoe rehefa miova taux d'échantillonnage a dia manana foana le izy a. Sûr ave nareo fa tsy miraikidraikitra ve le sara ihany? Ohatrany hoe miraikidraikitra zany ny fahitako anazy a. Fa na izany aza veriko jerena kely ihany a. Zay a vao miverina à l'aise tsara kay. Ay! Zay kay fa vitatika ny olana ry zalahy. Ity morceau anankiray ity a tena marina
tena marina aloha tsy tena afaka ny tena nikasika anazy sady voaingana koa ilay izy faharoa manarakarak'izay ny zavatra tena tiako resahana angambany aloha ao anatin'ilay izy par rapport les créations mihitsy angambany aloha no somary very ao anatin'ilay izy satria ampianoko anareo kely ange tapako ihany aloha le izy aloha en fait le izy ohatrany hoe mihaino zavatra tsy de misy nuance zany ohatrany hoe mialatsiny aloha zany fa tsy maintsy miteny direct mba hahafahana mivoatra ao anatin'le izy ohatrany hoe mihaino an'le karaoke reny mihaino an'le izy de tsy hitako nefa n'le izy satria tsisy mihira mazava ho azy de misy fotoana misy timbre tsy haino fa tonga de mipotra ho azy eny ampovoany eny ohatra de ohatrany hoe eo zao misy gitara acoustique mandeha de aveo tsisy orgue mihitsy de aveo to de misy orgue mandeha nefa tsy mialatsiny aloha lasa ohatrany hoe tsy izay le izy lasa hors sujet tsika fa horesahako ihany le izy hoe rehefa manao composition de favoriseo foana aloha ianao ohatrany zako zao de base guitariste de rehefa guitariste rehefa manao arrangement n'olona de ny gitara aloha tsy maintsy ataoko tena top tsara tena ataoko tena fenoko ny gitara daholo fond gitara rythmique gitara solo gitara satria za guitariste de ny ambon'izay manao clavier zavatra hafa nataoko amin'ny clavier ohatra hoe brasse ohatra hoe piano na zavatra ohatran'izany hoe manampy an'le izy de favori zany ny anahako amin'izay ka tsika mantsy rehefa manao arrangement de voalohany indrindra aloha na tsika musicien tsy maintsy musicien tsika de eo koa tsika technicien sansisa fa tena tiako tena anareo favoriseo aloha ianao de mangala foana instrument anankiray atao tena base-n'le izy de tsy hampianatra anareo lavitra be an'izay satria fantatro nareo fa nianatra an'izay na hoe efa nisy olona ihany koa nanoro anareo an'le izy fa zay aloha ny tena tsara tsy de misy dikany be loatra mantsy le hoe betsaka be le piste na zavatra ohatran'izany fa rehefa haitsika tsara maîtriser an'le izy izao au maximum izao ny manao ny mitendry tena hoe zavatra tena live mihitsy nitendrena gitara tena izy nitendrena clavier moa zany marina fa misy ny midi fa tsy de zavatra tena quantifié be ordinateur be hoe tena 100% rehefa manao quantification nareo aza atao 100% akoatra ny batterie ataovy tsy fantatro 80% aloha mihitsy izy le misy an'le ohatrany tsy miaraka kely iny fa ireny mihitsy ny tena manome an'le air an'le izy ho tena ohatrany hoe plus réaliste zany le izy réaliste de tsara kokoa mihaino anazy le izy le somary ohatra misy latence kely iny fa akoatra ny batterie sy basse zany tena tsara hoe tena miara mitotona tsara tena akoatran'izay tendrena de misy filina tsara le izy zay no sosikevitra mena ny leralahy nanome an'ity irty tsy ratsy koa le satria misy zavatra tena azo enona tsara koa aty aloha aty le izy misy zavatra tsara fa noho ny amin'ny fotoana fofoy ihany moa zany de tsy tena afaka tena hoe nijeren'le izy koa mo raha ohatran'izao zany le zavatra hoanahy aloha zany de tena mafy be mihitsy ny asa satria le nuance zany tsy ampy loatra zany ohatrany hoe rehefa 0 le vélocité de ton de 127 fa ndrindray zany misy zavatra tena joué tsara mba ho réaliste kokoa le fanaovana anazy misy zavatra mafy misy zavatra mora de zay ny akoatran'izay tsy fantatro zalahy nareo raha misy fantaniana mahakasika an'izay zavatra nakefatra hitantsika izay rositsika amin'ny fantaniana amin'izay ao anatina fotoana kely amin'izao misy fantaniana tonga de hitako ato salama zoky be fa izy io zany misy zavatra mbola kitihana kely rehefa anao prise vocale fa tsy hoe
rehefa hitan'le carte son mipetraka amin'ny piste instrumentale ny ajouter piste to de miraiky voalohany indrindra aloha ny application ny logiciel zay ampiasainao na Cubase io na Fruity Loops io na inona moa ny anaran'ity ampiasaiko ity Logic Pro io na Pro Tools io mitovy daholo ny zavatra rehetra ao anatin'le izy fa misy fotsiny ny sasany favoriser kokoa ny resaka prise wave de le resaka anatiny teo resaka momba an'le resaka prise rehefa zavatra kitihanao anatin'iny misy notion rehefa anao prise ianao prise vocal na prise d'instrument de efa naveriko teto foana moa zany volume anao tena meza foana eo amin'ny moins 18 décibels eo zany signal tokony hitanao ao anatin'le izy na tsy mahaino aty amin'ny retour ianao mitadiava hevitra mampiasa casque ouvert ohatra na zavatra ohatran'izany fa raha vao miakatra an'izay anao de aveo anao rehefa mampiakatra an'le izy lasa rehefa i-booster amin'ny alalana plugin zany anao de lasa simba amin'izay le voix-anao aveo raha ohatra ka misy zavatra tianao réglena de tsy voaregla intsony zay ny tena base-n'le izy ankoatran'izay misy fanontaniana nga afaka mandefa track ihany ty moa zany session spéciale ty mba ampisehoko anareo mpanaraka hoe ny mixage tsy resaka fantaniana fotsiny hoe zary zalahy lina am'le mix de rehefa live mix de iny daholo tsika feno be rehefa tsy mix de tsisy miraran'le izy satria tsika mieritreritra hoe le mix no vahaolana ao amin'ny zavatra rehetra tsika mieritreritra hoe ny zavatra rehetra ataontsika mety fa le mix ihany tsy mety nefa tsy izay le izy fa hoazavaiko anao eo amin'ny faran'le izy orinany raha ohatra ka mbola misy manana fantaniana ao anatin'izay de amboaritsika afaka mametraka fantaniantsika raha tsy de misy moa ho faraparanantsika ny fiarahana eny ary ohatrany tsy de misy loatra raha tsy de misy loatra de ho azavaiko kely brief kely fotsiny le izy eto zany de tena milaza ny marina rehetra amin'ny zavatra misy ny mixage zalahy tsy fantanina io na hoe ohatran'le niresantsika teo hoe ahoana manao mix fa tena tsy haiko de tsika mieritreritra hoe ao anatin'ny herinandro hianatra le izy de avita fa mahazo tsikelikely tsika ao anatin'le izy ohatrany hoe za zao manao an'le vidéo teo misy zavatra mety mbola tsy hitanao mihitsy fa hitanao le izy androany de zay zavatra zay aloha ataovy zay amehezanao an'izay zavatra anankiray na roa fotsiny zay de rehefa tonga indray ny amin'ny tababolana tsika ohatra manao direct na ohatra hoe misy vaovao vidéo vaovao avoakako eto de manomboka mahazo zavatra anankiray hafa indray anao de mitambatra le connaissance anao anatin'le izy de fitambaran'le connaissance iny no ahafahanao manao an'le mix tsara aveo samihafa mantsy ny olona nianatra tena nianatra n'le resaka mozika resaka mixage zany tiako tenenina samihafa ny olona nianatra mahafantatra foana ny karazana outil hoe amin'ny fomba ahoana izy ohatra hoe nampiasa multi band compressor raha misy zavatra inao multi band compressor ve nampiasaina sa equaliseur dynamique sa DSR sa equal de ny olona nianatra mahafantatra ny analyse hoe zao mahasamy hafa an'ireto outil reto de zao zany no ampiasaiko ao anatin'le izy fa raha ohatra ka tsy nianatra ny olona tsy nianatra to de makataka fotsiny hoe nampiasa an'ity izy de za koa ampiasa an'ity ahoana moa fanaovana an'le izy ty forsaina fotsiny le izy de maka ohatra hoe ty mix ty référence ako de ty fotsiny ny anjehako na hoany na tsy hoany io fa enjehako ty satria ty le référence na hoe mandry hoe hisy expérience hoe betsaka ny raha natao de mieritreritra hoe fa betsaka ny expérience de hoe tsara zany le izy tsy mitovy mihitsy le izy ry zalahy tena tsy mitovy mihitsy ary ny antony nanaovako an'ity resaka mixage ty za moa zany tena marina tsy resy lahatra mihitsy hoe anao mixage foana satria ny tena marina rehefa vita daholo ireo karazana vidéo ataoko na ohatra hoe karazana formation zay ho ampanaoviko de zay vao miditra mixage tsika zay tsika vao manana an'le compétence ny anao an'le mixage azonareo le zatra tenena zany nefa tsy midika hoe
hoe tsy nianatra tsika de hoe mampalahelo koa raha zany teny le ry zany fa ny antony isy ny tuto son GASY ty de ifanampitsika ry zalahy omeko anareo daholo secret an'izy tena omeko anareo daholo secret an'izy zaraiko le izy fa mahareta de toaniny page satria raha mila ny fanohananao le page zany e zay no mahakasika an'iny de inona moa zany ny akoatran'izay fa de samihafa foana ny mixage amin'ny karazana zavatra misy fa de mahery zary zalahy za mahita tena antsika aloha zany manana talenta izy moa tsy manana talenta raha mbola malagasy zany raha malagasy de manana talenta daholo fa ezakitsika ifanampy de ezakitsika anao an'le izy tsikelikely de zao koa nefa tena azo atao ambany zavatra mihitsy ny fitaovana azo atao ambany zavatra mihitsy ny fitaovana fa meza manao zavatra tsara raha ohatra hoe mahitanao hoe mba tsara zao ty live kely ataontsika ty na de live ary izy mba hitanao hoe mba tsara le qualité an'le izy de nisy ezaka atao ara-pitaovana sotran'izany de ohatran'izay koa ianao raha ohatra hoe tianao hoe mba tena ho tsaratsara le izy de mba manaova ezaka ara-pitaovana satria fitaovanao iny de ho anao foana nge iny fa tsy hoe raha ividin'iny anao de hoe lasa ho anahy na hoe ho an'ny client-nao na hoe malahelo be anao hoe za vidy aty lafo be nefa zareo manao prise 25 000 ohatra fa atovy ho anao le ezaka ataonao fa aza atao hoe ho an'olona na hoe ho an'ny client-ko ty zavatra ohatran'izany fa atovy tena ho anao mihitsy le izy mba ho tsara le zavatra ataonao de zay no mahakasika an'iny misy fantanina vitsivitsy tonga ato hoe manahoana ny lay fivoahana farany le mastering ave mbola isy live manokana sa efa vita teo le moins 18 zany ane ve lasa iva kely le volume tena iva mihitsy ny volume ny prise satria afaka karana tsisy dikany mampiakatra an'iny eo mampiakatra fadera fotsiny anao de miakatra volume an'iny aveo tsisy olana zany aloha manao zavatra ambany tsy saturé mihitsy de aveo tsika no mampiakatra anazy ny sortie stéréo amin'ny farany inona sortie stéréo tsy de azoko mastering aveo mbola isy live manokana sa efa vita tamin'teo mbola isy resaka manokana mihitsy ny mastering ary mety ho any amin'ny formation mihitsy angambany ho anareo zay tena hoe maniry anatra mihitsy angamba no resana le satria le izy tsy blabla ho le izy ana hoe tsy nareo zany raha mietrehitra hoe vita zay le mastering tamin'le zavatra nataontsika le zafady le mixage tamin'le zavatra nataontsika teto hoe vita zany mixage tena diso tsika tsy zay natsona hoe vita le cours de mixage fa ampisehoana antsika fotsiny iny hoe samy hafa daholo ny zavatra atao arakaraky ny karazana production atao de mbola misy fanontaniana ato fam'ilay fivoahana amin'ny farany zoka ny fivoahana farany stéréo ary ahoana ny traitement acoustique inona no azo asolo an'le trapace na diviseur ato amintsika tranonatody clé tranonatody aloha zany tsy tena tsy clé mialatsiny am'le fomba fiteny fa tena tsy sidikany reny ny anoloana ny basse trap tsisy tena vidiana zalahy basse trap tsy raha par rapport amin'ny fitaovana rehetrarehetra ao anatin'ny studio isan'ny zavatra tena mora indrindra de ny mousse acoustique na basse trap zany na le mousse carré reny mora indrindra tsy mahafaty antoka anao vidiny reny ianao vidy micro mety ataoko hoe 3 millions 5 4 millions zany angamba mora indrindra micro tiako hoe tenenao hoe ampiasainao de ny mousse ampiasainao nefany ny 12 amin'iny mety tsy fantatro mety mbola iva noho zany ny vidiny de nefa tsy voaka tsara tsy ho azo son tsara ny micro zay vidinao lafo raha tsisy an'le mousse acoustique satria manako be le tranonao de aza misalasala tena mividiana le tena izy marina hoe misy le azo amboarina fa afa ihany le manaraka norme am'izay tena norme tsara le zavatra fantanina kely manao mixage mikasika ve no mety sa moniteur zay fantanina zay de mipetraka foana zay valiko anareo le izy ny moniteur de tsy maintsy misy norme tsara ilevana ny moniteur avisiako anareo zao le sary misy atao amina ato hitanareo le moniteur kely ampiasaiko reto
moniteur sapekaro kely zay ngambany moniteur farak'izay kely reo Eris 3.5 reo memezanareo reo satria nareo zao mety mbola misy tsaratsara kokoa noho zay hany fa reo aloha zao nita ohatrany hoe mba tsaratsara endrika ato an-trano ny antony tsy ametrahako moniteur tsara sy tsara eto voalohany indrindra le trano tsy en norme zany hoe le distance an'le moniteur eto sy le any arina any zay aloha zao de efa zavatra anankiray manova ny son an'le moniteur ny inclinaison io mankaty amin'ny sofintsika zay koa efa mampiova ny son an'le moniteur ny abehan'ny trano ato arina ato de efa manova ny son an'le moniteur zany hoe raha tsy manana trano tena traité acoustique tsara mihitsy ianao de tsy ho parfait mihitsy iova foana ny son azo avy amin'le moniteur anao na moniteur tena focal ary nataonao eo de tsy ho tafa mihitsy le izy ka noho izay ny tena tsara amin'ny valile izy de moniteur raha ohatra ka tena manaraka an'le norma tsara ao anatin'le izy fa ho anahy misy moniteur hafa moa zany ampiasaiko ankoatran'io manao an'izy roa ho anahy zao manao solomaso lasa manao solomaso amin'izao de teren'le casque zao de marary be mihitsy le sofiko satria pitserin'le casque le tahona solomaso de lasa sahirana be lasa marary le sofiko am'le izy de reraka de ho anahy zany zao rehefa satria za manao solomaso de alana ny écouteur fa manao mieno amin'ny moniteur fa nefany misy fotoana mieno an'le izy any ohatrany hoe rehefa tena mieno champ stéréo zao de mieno am'le casque satria amin'ny casque ouvert satria le trano mety hanova an'le izy azonareo le izy zay le anton'le izy zany hoe izy anankiroa zany no valile izy ampiasao daholo izy anankiroa tsisy olana mihitsy zany zafady mba azafafana vidéo fa tsy araka nisy jiro tapaka teo eny tsy maninona tsy ho fafatsika io mandritra ny herinandro takany mazatra fa raha ohatra ka ho tonga zany ny amin'ny sabotsy amin'ny heriny de ivadika any amin'ny YouTube any io de any amin'ny YouTube daholo ihany ny ahitantsika ny archive ary zalahy tena angatahako nareo makanesany amin'ny YouTube fa misy secret tsy avoakantsika amin'ny Facebook fa any amin'ny YouTube misy anazy satria hitantsika fa tsara zany mba ho hainao tena lina an'le izy tanteraka mihitsy no tena mijery an'le izy de minvesta kely zavatra cyber café kely zany na meka kely de hitanao ngely izy zay ngamba ny fantaniana rovina misy tutoana mastering ho avy any zay raha ndefa message zoky de ezaka azava ty page ty azavady ohatrany tsy mandeha efa nandefa vidéo atao nazava makasika an'iny ny olana za ty Europe nareo any Madagascar mandefa message nareo de bloquer ny Facebook satria tsy tiany satria tiany hoe olona za mety ihany azonareo le izy misy politique le izy fa manova commentaire de za mandefa message anao voalohany ohatra hoe manova anao hoe MP azafady fa tsy mandeha amin'izay vidéo ataoko ohatra zany de za mandefa MP anao voalohany de afaka miresaka MP tsika fa raha ohatra ka tena hoe te hiresaka aminay anao de misy an'le Instagram zay efa nalevako tamin'ny vidéo teo de amin'ny Instagram tsika afaka miresaka ohatrany hoe inona ny lokanao androany Sin sisa le rideau ve matevina le mainty be reny am'le acoustique rideau ve mety le matevina mainty be reny tena testeo aloha fa testeo aloha le acoustique nge tsy voatery hoe amin'ny sisiny ihany fa ambony sy ambany koa zany hoe raha ohatra ka tsy manana an'le tapis tsara ianao na ohatra hoe misy canapé satria raha misy canapé koa zao de efa miatofy an'le trano de mitona ambony ambany koa izao de na asianao rideau be ary velouro ary amin'ny sisiny efa mitona ambony ambany le son de mitovy ihany fa testeo ny tena tsara amin'le izy mainao mihitsy manandrana an'le izy any amintsika ma tsisy an'le décibel mètre reny raha misy an'ireny ihany de mety ihany le izy hoe jerena hoe aiza le tena mirésonne de iny ny atofena fa na izany naty zany aza ahoana re zany le sisiny le zoriny rindrina iny le ambany sy ambony rehetrarehetra zany hoe
côté ambony rehetrarehetra zao misy zorony anankiefatra de côté ambany rehetra misy zorony anankiefatra de le sisin'le corner iny reny tena fenoy foana aloha reny aloha sura hoe rehefa misy mosy tsara am'reny de efa miamiena aloha zay le izy de avy eo anao manomboka manisy rideau velouro tsara matevina tsara am'le izy de zay makasika an'iny makasika ny lay side chain compression side chain tsy azo tsara ny asan'ny compression compresseur misy anakiroa anakiray izy miasa en interne zany hoe tonga de miasa direct am'le le pistanao iny le izy zany hoe misy an'le pistanao de mandalo effet izy de mandalo compression de iny izy tonga de miasa tanteraka am'le pistanao fa le side chain sokafanao le pseoko anareo eto izy sokafanao le lasa ataontsika asehotsika kely eto izy ty zao misy basy le hira teo ihany ty de asitsika ty zao ty basy ty asitsika effet compresseur zay zao izy zao zay compression aminazy fotsiny zao zay de eto am'ty side chain ty cliquetsika ty de maka atsika le iza zany le piste micontrôler anazy de par rapport an'le piste zay micontrôler anazy de lasa miena le hauteur an'le lasa compressé zany izy amin'ny fotoana zay anenony le piste micontrôler anazy mafy eto zao tsika ohatra aka grosse caisse zao de arakaraka le grosse caisse zao mahatonga anazy mikety azonareo le izy de am'izay lasa ohatrany hoe tsy miady am'le grosse caisse izy zany zao eto zao ohatra fa tsy voatery grosse caisse ohatrany hoe instrument hafa ohatrany hoe vocal na ohatran'izany mba tsy miady amin'iny satria raha ohatra ka miaraka mafy izy roa eo de nefa samy ilainao le izy de lasa ratsy le izy raha ohatra hoe lasa manimba sofina be izy tonga de miaraka miketoka eo fa asinao an'iny zany izy am'izay rehefa tsy manao le rehefa tsisy an'le grosse caisse de henonao tsara izy de rehefa misy le grosse caisse de mandefitra zany izy lasa le grosse caisse mandeha eo aloha zay ny makasika an'le side chain zay ny makasika an'iny sura fa ho tsara zay inona ny effet tsara ampiasaina raha ohatra no mixage ny effet tsara ampiasaina efa nazavaiko teo daholo aloha zany presque efa nazavaiko teo daholo aloha zany zao le izy teto zao tsika tsy nisy raha slow ty ihany zao ngamba nira slow teo fa tsisy vocal le izy de tsy afaka ny jouer reverb long tsika na delay long fa mbola ho avy ny fotoana ny arina any raha ohatra ka afaka mandefa data nareo olona anankiray ihany ngamba sisa satria tsisy fotoana betsaka loatra am'le izy tsony de hoe misy data miaraka amina vocal de ataontsika test eto le izy hoe ohatran'izao ndray fomba tsara hinanana an'ity de atoroko anareo foana le izy ohatran'izay ny makasika an'iny fa inona ny effet tsara ny effet zala io nge zavatra virtuel io fantatry nareo any fa mividy BDB ny olona le miserasera any reny za tsy de tena ty resaka loatra an'ireny atao anatin'ny page fantatry hoe reny daholo ny ampiasainareo fa rehefa mampiasa effet fotsiny amin'ny piste de tsy manina na effet agressif be ary fa rehefa any amin'ny master de zavatra long foana ampiasaina zany hoe tsy tonga de anao ampiasa compresseur zany nareo tonga de attaque tonga de 0 zany hoe tonga de attaque 0 milliseconde any amin'ny master tena alo iaina tsara le izy mipompe tsara le mozika zany hoe enao zany mila mafantatra mihitsy hoe misy karazana compresseur za zao manana compresseur ato anatin'ity logique ty d'origine de akoatran'izay mbola manana compresseur anankiray hafa ohatrany amin'ny waves zao ohatra de manana anankiray ndray koa amin'ny ozone ohatra manana BDB nareo koa fantatry hoe manana BDB de nareo mieritreritra hoe rehefa hitena hoe tiany tsara de hoe iny tsara fa arakaraka le son le izy arakaraka le zavatra atao le izy hoe ty mamoaka kokoa an'ity
de zay no atao ty mamoaka kokoa anty de zay no atao de ohatran'izay le izy ohatrana zao manao test be dia be zao ohatra misy basy zao tiako postena de manao test aloha hoe manao CL basy ave aloha sa manao R basy sa manao max basy misy karazany be dia be tadiavina mihitsy le izy hoe iza le ampivoaka tsara an'le izy azonareo ngamba le izy azonareo am'izay le manao mix tsy resaka hoe resaka feo mandeha le izy hoe or zalahy inona ny tsara ty zalahy tsara ty ngeny tena top be amidiko anareo ty fa mora tsy izy an'izany fa ianao mihitsy mila mahafantatra an'le izy de ianao mihitsy mitady hoe ty ve mety ohatrany tsy de mety tsara ty ohatrany agressiva ty ohatran'izao de zay de toizana le izy akoatran'izay efa ny batterie amin'ny basse zany tsy maintsy atao mitovy ny volume ny batterie amin'ny basse zany tsy maintsy atao mitovy ny volume tsy voatery ny fréquence ny batterie sy ny fréquence amin'ny basse samy hafa dikan'izay samy manana ny plage lalovany reo na mafy ara le izy na tsy mafy fa anjaranao no manao an'le izy raha hira dinsa le izy disco le izy de batterie zany no mila ohatrany hoe hira teo zao nisy an'le malesa teo batterie zany no mila mise en valeur de manaraka fotsiny ndray le basse de ianao ndray mitady an'le plage an'le basse hoe ataoko aty amin'ny grave médium sa ataoko aty amin'ny sub zay tiavanao anazy mix tsisy mibety zany hoe ahoana na ahoana zay no izy de efa mandeha ny kabary hier zalahy efa mandeha ny kabary de ngambontsika ahoana Séraphin manontany ahoana ny afaran'ilay data na lefa ireny mety ho vita finition mety ho vina no azonay mety afaka alefako anareo fotsiny angambany le vita couture satria zany ngamba tsy de tena anana fotoana tsony hoe tena mitana anazy complet fa mba alefako aminareo le izy de mba hitanareo hoe ahoana re zany hoe mba falifaly nareo mahazo anazy angambe de afaka toizanareo indray izy afaka alefako multipiste izy afaka alefako efa vita premix zany entre guillemets premix izy afaka alefako aminareo izy zalahy fantatro fa efa mandeha ny kabary eo fantatro fa misy vitsivitsy ihany tsy mijery fa ngambany satria efa tapitapitra ny fotoanantsika de afaka miresaka amin'ny MPO foana fa raha ohatra ka mety zalahy de zarazarao amin'ny namana foana manaova partage reny meko bonus nareo mety resaka formation zany tsy fantatro satria formation zay omanina atao aminareo de mety tsy ho gratuit satria zavatra tena tiako zany hoe olona tena lina tanteraka ao anatin'le izy olona miinvest ao anatin'le izy manao an'le zay mahatonga an'le izy hoe mety ho tsy ho gratuit fa afaka manohana ihany nareo hitantsika eo zalahy fa ho amboaritsika ataotsika zay mety de raha ohatra ka misy fitaovana tianareo afarana de Tsøg mivarotra foana afaka fampiresaka ao nareo zava-ty afaka mijery an'le izy raha ohatra ka possible le izy fa tsy afaka resantsika le resaka varotra ao anatin'ny TUTO satria be de be le message tsy foarako le izy fa any amin'ny Tsøg varotra misy suivi le izy ohatran'izay de afaka mijerytsika hoe ahoana meza manana fitaovana mba tsara na de kely alors manana fitaovana anankitelo fotsiny hoe micro carte son ordi am'le tsara toy zao hoe misy acoustique misy an'zao nefany mbola eo daholo le izy fa aleo tonga de manana an'le tsara ka zay ry zalahy fa de hitanareo amin'ny YouTube ty vidéo ty mba mangataka sina live prise focal raha mety manaraka eny ho jerevantsika eo zalahy fa fotoanantsika koa nge tsy de tena hoe malalaka be tsika fa arak'izay azo atao no atao de mba ho afapo nareo de zay inona moa zany zao ny akoatran'izay tsy de misy akoatran'izay fa de mametraka ny veloma mandram-piona amintsika amin'ny herintsika tsisy live fa misy vidéo vaovao mahakasika ny mpihira de efa tsotsady le namanareo mpihira rehetrarehetra reny na gospel na mpihira tsotra na rehetrarehetra amin'ny ekipanareo any to de atsovy izy tovy misabone ato izy fa misy mety aminazy mihitsy ato amin'ity semaine ty de mandram-piona daholo